Tsy gasy ianao raha tsy mahalala ny tantaran'ity hira ity. Ie, ry tanindrazana malala ny hiram-pirenen'i Madagasikara. Fanahoana moa ny tena niteraka hevitra teo amin'ny fiarahamonina malagasy ity hira ity tamin'izany? Nisy hafatra tena tiana napetraka manokana ve tao ambadik'ilay hira? Amin'ny maha-hiram-pirenena azy misy fomba manokana ve ahafahana mampiseho hoe hanomezana asina azy? Tonga teto manokana i professeur Jeannot Rasoularson, mpandalina tantara politika sy mpampianatra, nanome valiteny ho antsika mpanaraka ny story taony Focus. Jereo hatramin'ny farany ary ity horonan-tsary ity, fa alohan'izay fantatrao ve Tap Send? Efa manakaiky izao ny 4 Jona, nefa ianao mipetraka any an-dafy, manana havana mipetraka aty Madagasikara, aza misalasala intsony mampiasa teny izao ny application Tap Send. Application fandefasana vola avy any an-dafy mankaty Madagasikara izy io, ary mariako tsy misy saram-pandefasana fa tonga dia tonga any amin'ny compte Airtel Money, Orange Money ary volan'ny havanao ilay mipetraka aty Madagasikara ny volanao. Ampiasao teny izao ary ny code promo story 261 amin'ny application Tap Send fa azo tombony 5 € ianao. Ny fampiasanao ny code story 261 dia manampy anay amin'ny fanaovana horonan-tsary toy izao atao amin'ny story taony podcast. Misaotra Tap Send. Ny tononkira nosoratan'ny pasteur Radjason, ny feo no amboarin'ny Norbert Arso. Tsaroa fantatra fa tany Lyon, izany hoe tany France, no nandrindrana an'ity hira ity tamin'ny taona 1946 ary natokana tamin'ny 14 Oktobra 1958 tamin'ny fanambarana ny Repoblika voalohany ity hira ity, ary farany tamin'ny volana Mai 1959 no nampahafantarina ny vahoaka hoe izany ary ny hiram-pirenentsika ry tanindrazana malala. Salama tompoko, salama professeur. Tonga tamintsika eto i professeur Rasoularson, tantarantsika ohatrany ahoana ny atombohan'izany hoe famoronana ny hiram-pirenena teto Madagasikara ry tanindrazana malala. Mety hoe tsika mety mihira anazy any am-pianarana isaky ny latsinainy, isaky ny fetim-pirenena ho avy zao dia hira koa tsika, dia tonga eto izy hanazava fofohy fomba fironana io hira io. Salama professeur Rasoularson, afaka mandrolitra ny tenanao anatin'ny fehezanteny fofohy ve ianao? Valy miarahaba anao. Professeur Jeannot Rasoularson, mpampianatra mpikaroka tantara avy ao amin'ny Université n'Antananarivo. Fanazavana fofotsiny, mety hoe teo amin'ny 4 taona teo ianao ny nanomboka nanao an'izany asana professeur d'histoire izany, dia inona ilay tena spécialisation anao anatin'izany? Raha ny hoe tena nidirana teo amin'ny sehatry ny asa fampianarana sy fikarohana tao amin'ny tantara, dia efa teo amin'ny 30 taona teo. Dia tao anatin'izay ny tena nanaovana fikarohana manokana dia mikasika ilay atao hoe histoire contemporaine de Madagascar, izany hoe mikasika ny tantaran'i Madagasikara nanomboka tany amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo sy ny taonjato faha roapolo. Ary ny anisan'ny hoe nanaovako fikarohana manokana dia mikasika ny vanim-potoana ny fanjanahantany, izany hoe nandritra ny ilay vanim-potoana 280 taona nahazana tany frantsay any Madagasikara. Hiditra anatin'ny votoatin-dresaka isika. Ry tanindrazana malala moa resaka teto dia hoe raha miresaka hoe hiram-pirenena malagasy tsika, inona ny daty voalohany tokony hoe hipetraka anaty saintsika anatin'izany hoe daty voalohany? Mety hoe namoronana anazy ve? Sa hoe mety hoe ny fidianana anazy, inona no tokony hoe ho tadidintsika voalohany anatin'ny tantaran'ny hiram-pirenena? Raha hiresaka ny tantaram-pirenena dia ny daty mila tsahivina voalohany dia nametrahana ny Repoblika Malagasy ny 14 Oktobra 1750 satria ny datin'io 14 Oktobra 1750 io no nananganana ny Repoblika Malagasy voalohany, ary tao anatin'izay no efa napetraka fa hoe mila manana lalam-pandrenana io Repoblika io, dia nisy nanomboka teo ilay atao hoe Assemblée Constituante, izany hoe nisy karazana teny miera namolavola an'io lalam-pandrenana io. Dia ilay lalam-pandrenana moa izany dia nakatoavina ny 7 Avril 1750 tao arian'izay ny 30 Avril 1750 no
laniana ny filohan'ny Repoblika Malagasy voalohany Andriamatoa Philbert Tsiranana. Tamin'ny fotoan'androny moa mbola tsy ilay natao hoe suffrage universel, izany hoe ny rehetra no mandray anjara fa ireo atao hoe grands électeurs ihany, ireo solon-tenan'ny mpifidy no nifidy ny filoha Philbert Tsiranana. De tao anatin'ilay lalam-pandrenana de efa voafaritra mazava tsara satria amin'ny maha Repoblikan'i Madagasikara de mila manana ny atao hoe ny symbole maha firenena azy izy, de anisan'izay ny hiram-pirenena sy ny sainam-pirenena. De nisy moa zany ny atao hoe fifaninanana natao mba hisafidianana an'ireo hiram-pirenena sy sainam-pirenena ireo. Efa fantatra moa fa hoe ilay hira noforoan'i Pasteur Ratsason, ry Tanindrazanay Malala no lany ho hiram-pirenena malagasy nanoloana an'ilay nahazo ny laharana faharoa Zanahary Rotahiona Tanindrazanay izay noforoan'i Andriamatoa Jules Ramiason. Zanahary Rotahiona Tanindrazanay. Ny lalam-pandrenana zany ny Repoblika no izay ny tsara tsahirina tsara no tonga voalohany mialohan'ny tena nahazahoana an'ilay atao hoe fahaleovantena tamin'ny fomba ofisialy. Anatin'izay, ozy izy ianao teo hoe nisy ny fifidianana, izany hoe nisy ny entre guillemets concurrent an'ilay hira. Inona no mety hoe tena hoe nampiavaka an'ry Tanindrazanay Malala mba ahafahany hoe lany sy nitiavan'olona anazy tamin'izany, hoe nisafidianana anazy, de hoe mety tamin'izany ve nisy koa ny olona zany tena hoe tsy nety tamin'ilay hira, izany hoe tsy tian'ilay hira, tsy d'accord tamin'ilay izy, de mety hoe inona ny anton'ilay izy. Voatsikera ny feo an'ilay hira noho izy métissé hoe misy fiantraikany amin'ny fomba fihirana frantsay ka tsy malagasy zato isan-jato. Ny sasany laza fa tsy ahitana afa-tsy zara raikadona malagasy eo aminy, hoy Tsiho Randriamanantena, mpiandraikitry ny musée de la photographie tamin'ny taona 2014 tao amin'ny RFI. Ka ilay izy ny fikarohana taty aoriana moa zany no tena hoe namoaka an'izay hevitra hoe inona ny tena tombony ho an'ny ry Tanindrazanay Malala. Ny mpahay mozika manokana de mametraka hoe ry Tanindrazanay Malala raha nigadona de misy ifandraisany betsaka amin'ny La Marseillaise, ny hiram-pirenena frantsay. Ry Tanindrazanay Malala allons enfants de la patrie. De zay anisan'ny hoe nampirona an'ilay safidy nakany amin'ny ry Tanindrazanay Malala, satria ilay hira iray Zanahary Rotahiona Tanindrazanay de raha nigadona de misy ifandraisany betsaka amin'ny hiram-pirenena anglisy God save the Queen. De zay no nampatonga an'ilay hoe tany amin'ny ry Tanindrazanay Malala no nirona ny safidin'ireo atao hoe nifidy ny hiram-pirenena no ilay atao hoe Zanahary Rotahiona Tanindrazanay. De tanatin'izany koa teny ianao teo, mety hoe mivoana kely amin'ny resaka isika fa hoe tao aorian'ilay lalam-panorenana de nisafidin'ny hiram-pirenena sy ny saina, de hoe tao anatin'ny saina malagasy koa ny artikla hitako eto nosoratan'ny RFI, namana mpanao gazety de miteny hoe nisy koa zany ny resaka hoe mety hoe tsy fitovian-kevitra tamin'izany, de inona no mety nahatonga an'izay hoe tsy nitovy hevitra izay koa ny olona tao anatin'izay fanondrona sainam-pirenena zay. Ka ny tsy mampitovy an'ilay hevitra de izao, misy ny olona avy eto ampovoantany, ny avy eto Imerina, izay efa nanana ny atao hoe firenena talohan'ny fahatongavan'ny fanjanahantany frantsay, ilay natao hoe fanjakana malagasy. Ny tany amin'ny faritra kosa mbola tsy nieritreritra mihitsy hoe nanana fahaleovantena izy talohan'ilay fanjanahantany fa sady mbola tsy nieritreritra hoe ho firenena. Ny teto Imerina amin'ny maha hoe fanjakana izay efa hoe nametraka hoe ho firenena izay, de efa nanana nanomboka tany amin'ny radama voalohany vao nankatoavin'ny anglisy hoe mpanjakan'i Madagasikara, de efa nanana ny atao hoe ny sainam-pirenena izay nisy an'ny loko mena sy fotsy. Rehefa tonga
ny atao hoe namerenana ny fahaleovantena de sy tamin'ity hoe resaka lalam-pandrenana tamin'ny taona 1970 ty ny ady hevitra mipetraka de hoe lay loko an'ny fanjakana malagasy tany amin'ny taonjato faha 20 ve no raisiny de iny ihany no avadika ho sainam-pirenena ho an'ny Madagasikara izay firenena efa repoblika aleotena tsoatsy ny avy any amin'ny faritra moa zany nisy ny tsy nanaiky an'izay hevitra izay de ny atao hoe nandravina an'ilay izy de ny filoha Philbert Tsiranana. Filoha Philbert Tsiranana no anisan'ny nanolotra an'ilay sosokevitra hametrahana ny loko maitso satria ho an'ny filoha Philbert Tsiranana ny loko maitso de mampiseho an'ilay atao hoe firaisam-pirenena. Teo zany ilay atao hoe loko mena sy fotsy izay efa an'ny fanjakana malagasy tany amin'ny taonjato faha 20 de nampiana an'ilay loko maitso izay napetraka hoe mariky ny firaisam-pirenena ao anatin'io repoblika malagasy io. Teo resaka sika iverana amin'ny tanindrazana malala zany tsika hoe teny ianao teo hoe anatin'ny tena nahatsara anazy ny fifidianan'olona anazy zany hoe gadona, forme, resaka fond indray tsika inona ny tena hoe afatra tena tian'ny mpanoratra, tian'ilay pastera nanoratra anazy tamin'izany hoe nampitaina sy nomena lanja tany anatin'ilay hiram-pirenenantsika izay iraintsika amin'izao. Raha izay ny azo ambara de hoe raha ny afatra tiany ho ambara de mitovitovy ihany amin'ilay efa afatra tiana ampitaina nanomboka tany amin'ny taona 1970 rehefa nanao an'ilay hira fanevan'ny antoko NDRM i pasteur Rahamefy. Raha mijery ny atao hoe ny vedikevitra ao anatin'ny hira fanevan'ny MDRM ny alalan'ny tanora azy amin'izao moa lazainy hoe mitsangana ary tanora fa nefa tsy izay ny tena lohatenin'ilay hira fa hoe Madagasikara tanindrazanay. Jereo fa ho an'ny pasteur Rahajason tonga de atombony amin'ilay hoe ry tanindrazanay malala zany hoe ny tanindrazana io foana no natao hoe lohahevitra tena novetesina tao anatin'ilay hiram-pirenena ary io de arak'ilay efa nolazaiko tery aloha hoe hevitra nalaina tao amin'ilay hira fanevan'ny MDRM izay efa tany amin'ny taona 1970. Maninona no mila tsahivina izay satria ny MDRM no atoko voalohany ny taky ny atao hoe fahaleovantenan'ny Madagasikara ka rehefa ho azo le atao hoe fahaleovantenan'ny Madagasikara de mila averina indray izay atao hoe hevitra lehibe mikasika ny fiadiana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izay ka ao anatin'ilay hiram-pirenena de mila aseho hoe ny malagasy de niady ho amin'ny fahafahany ary maneho ao anatin'ilay hiram-pirenena ny atao hoe fitiavana sy firaiketany amin'ilay tanindrazana. Fitiavana, firaketana ho an'ny tanindrazana. Tsy tsika nefa mihira an'ilay izy foana isaky ny latsinainy ohatra taraka ny teneniko teo izay zao any am-pianarana de mihira an'ilay izy. Mandeha indray ny lanonana samihafa de mihira an'ilay izy. Mety misy ve anatin'ireny karazana ohatrany hoe tsika mihirahira anazy ireny. Mety misy ohatrany hoe fihetsika ataontsika ohatrany hoe mahazatra antsika na koa hoe fomba firantsika kanefa ny hoe mety hoe tsy manome lanja an'ilay asina sy ilay hoe afatra tiana napetraka tamin'izany. Ka ny azo amalena an'izay de izao vanim-potoana anankiroa samihafa ny tany amin'ny taona 1970 sy ny amin'izao fotoana izao. Tamin'izany ny olona tena mbola hoe nanana an'ilay atao fientanam-po teo amin'ilay hoe hiverenan'ny fahaleovantena ary nanome lanja tanteraka ilay atao hoe hiram-pirenena satria hoe io no mampiseho fa tena firenena marina ilay Madagasikara. Ny amin'izao fotoana izao ny ankizy efa 80 taona mahery aty aorianan'ny nahazahoana ny fahaleovantena efa tsy fantatry ny ankamaroan'ny ankizy intsony ny tena hoe dikany hoe nahazahoana an'ilay fahaleovantena sy ny dikan'ny atao hoe fahaleovantena ihany koa de avy amin'izay no mahatonga ny hoe tsy de azo amin'ny ankizy tsara intsony ny tena votoatin-kevitra voizina ao anatin'ilay hiram-pirenena de eo misy atao hoe fahatsoana ihany amin'ny resaka fampianarana satria any amin'ilay atao hoe éducation civique
any amin'ny kilasy ambany no mila ampianarana ny ankizy ny momban'ny tononkira ao amin'ny hiram-pirenena sy ny hevitra mila tazomina avy amin'ny atao hoe resaka fitiavan-tanindrazana zay voizina foana ao anatin'izay hiram-pirenena izay. Fifarana sahady moa zany ny resadresantsika asianao eto tanatin'izay ty misy fanontaniana tokony hipetraka tany aloha fa hoe tamin'izany nisy le hoe tsy nitovy hevitra tany anatin'le hira zany hoe nenaha zanareo tao io no tiako fa hoe hatramin'izao hoe mbola misy ihany ireo olona hoe mbola mitazona an'izay hoe tsy manaiky an'le hira hoe tsy io ny hiranay malagasy mbola mety misy olona ohatr'izany ve amin'izao? Mety mbola misy olona indrindra ireo atao hoe taranak'ireo olona izay tena nitolona niady ho an'ny fahaleovantena tany amin'ny taona 1970 satria ho an'ireo olona ireo ny hira ohatran'ny Zanahary Taio ny tanindrazanay no tokony natao hiram-pirenena satria io no mampiseho ny atao hoe tolona natao ho an'ny fahaleovantena sy mampiseho ihany koa ny atao hoe tsy fiandaniana amin'ny Frantsa izay atao hoe izay mpanjana tany teo aloha moa mazava ho azy de eo amin'izay lafin'izay no mipetraka ny atao hoe tsy fitovian-kevitra fa ny atao hoe pomban'ny tanindrazana malala moa mazava ho azy de nanaiky ilay hevitra hoe ny fahaleovantena azo fa ny fiaraha-miasa amin'ny Frantsa koa tsy maintsy mbola notohizana. Tokony hoe farana eto le resadresantsika fa anaty resaka tamin'izany moa tamin'ny forona ty hiram-pirenena ty mbola tany amin'ny taona taloha tsika mety hoe fomba fiseraserana na communication teto Madagasikara tsy mitovy amin'izao, tsisy Facebook, tsisy télé, tsisy fa hoe inona zany no tena hoe ahoana ny fomba nanaparitahana le hira mba ho hain'ny malagasy rehetra tamin'izany de hoe inona ny tena fomba nampiasain'ny repoblika na fanjakana tamin'izany? Ka tamin'izay moa zany ny tena atao hoe fomba nampiasaina teo amin'ny lafin'ny serasera de nisy ny atao hoe ny radio Tananarive izay niforona tany amin'ny taona natsangana tany amin'ny taona 1970 de ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina azy manokana de tsy de nanahirana ny atao hoe fampitana an'ilay hira tany amin'ny vahoaka zany hoe aizan'ny vahoaka an'ilay hiram-pirenena fa ho any tany amin'ny faritra tany amin'ny faritany de nandritra ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany nanomboka taty amin'ny taona 1970 de ny fitondrana de nanangana isaky ny faritany isaky ny distrikta ilay atao hoe hall d'information zany hoe toerana izay ahafahan'ny olona maheno ny vaovao avy any amin'ny fanjakana de misy ireo atao hoe fandaharana avy ao amin'ny radio Tananarive izay atao amin'ny oronam-peo enregistrena alefa any amin'ny hall d'information de rehefa andro tsena indrindra izay mahavory ny olona no alefa ao amin'ny hall d'information amin'izay ilay fandaharana misy ny hiram-pirenena ka ao amin'ny hall d'information amin'ny maha hoe fampitana vaovao azy izay de misy ny atao hoe haut-parleur izay avoaka hahenon'ny olona eran-tsena ny hoe zao ny vaovao zao lay hiram-pirenena izay ho an'ny Madagasikara de tetsy andany koa moa tamin'ny fotoan'androny ny atao hoe fitaovana teo amin'ny fampitam-baovao tena nampiasaina de ny resaka gazety ny gazety ihany koa no anisan'ny hoe nivohy an'izay fampitana ny hiram-pirenena nakany amin'ny vahoaka izay. Misaotra anao i professeur zaran'ireo fahalalana, zaran'ireo tantara taminay surtout ho anay ohatran'ny tanora ohatr'izao tsy mety hoe tsy nahalala an'le mety tsy nahalala an'le tena hoe hafatra tena hoe asan'le hira sy tanindrazanay malala afaka ampiarinay amin'ny fiainana andavanandro afaka ampiarinay isaky ny mihiran'io hira io de mety misy hafatra farany ve tianao hoe ampitaina amin'ny tanora malagasy moa zany mahakasika ny ty lohahevitra antsika ty androany ty ny tanindrazanay malala. Ny atao hoe angamba hafatra ampitaina ny tanora de ao anatin'ilay hiram-pirenena ny hevitra tena voizina foana de ilay atao hoe fitiavan-tanindrazana eo amin'izay no hoe mila
andraisan'ny tanora andraikitra indrindra amin'izay fampisehoana ny atao hoe fitiavan-tanindrazana izay satria io no atao hoe anisan'ny mahatonga ny atao hoe ny tsy fisian'ny fandrosoana eto Madagasikara satria rehefa tsy miraikitra amin'ilay tanindrazana, tsy manana ny atao hoe firaiketana amin'ilay tanindrazana de lasa tsy miraharaha ihany koa an'ilay tanindrazana. Zany hoe mila miaina an'ilay hiram-pirenena, ny hevitra voizin'ilay hiram-pirenena mba ahafahana hoe mampiseho tanteraka an'izay atao hoe fitiavan-tanindrazana sy ny firaiketana amin'ny tanindrazana izay.